tafaraka indray isika ato anatin'ny fandaharana olom-pirenena aho miarahaba ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ifarana afaka iraka ambin'ny 10 andro ny fanisanam-pifidy isan-tokantrano izay ataon'ny CENI, izany hoe ny iraika amin'ny 30 janoary ho avy izao. Amin'izao famariparanana ny asa fanisana izao dia misy ireo paikady vaovao napetraka mba ho tafiditra ao anaty lisitra avokoa ireo mpifidy. Manohy ny fitetezana tokantrano ireo komity mpanisam-pifidy isam-pokotany amin'izao fotoana izao. Mizara roa mazava tsara ny asan'izy ireo amin'izany. Voalohany, ny fanamarinana sy ny fijerena sao mbola misy tokantrano tsy nandalovan'ny mpanisy, ary faharoa, ny fanisana ireo mpifidy tsy mbola nisitraka izany. Isan'ireo paikady vaovao hitondrana ny fanisana ny fametrahana ny takelaka fanisana mpifidy ao an-tokantranon'ny mpifidy izay tsy tratra an-trano noho ny antony samihafa ka iverenan'ireo mpanisam-pifidy izany rehefa feno. Toy izao ny fepetra sy ny fomba famenoana izany. Manomeny kara-panondriny ny olom-pirenena mpifidy. Adikan'ireo mpanisa ao anaty takelaka ny mombamomba ny mpifidy izay voasoratra amin'ny kara-panondrom-pireneny. Amarin'ny roa tota fa marina izay voasoratra ao amin'ny takelaka fanisana mpifidy. Manao siny ny takelaka eo amin'ny toerana natokana ho an'izany ny mpifidy sy ny mpanisa. Omena sosin'ny takelaka ny mpifidy ho fanamarinana fa efa voaisa tokoa izy. Ankoatra io dia misy ihany koa ny paikady vaovao. Fangatahana fisoratana anarana amin'ny alalan'ny finday sy ao amin'ny pejy Facebook ny CENI. Misy ireo laharana 3 azon'ny mpifidy iantsona ary ilazany ny adresiny sy ny ora iriny andalovan'ny komity mpanisam-pifidy any aminy. Toy izay ihany koa no azo atao amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny CENI. Misy ilay bokotra hoe prendre un rendez-vous ary fenoin'ny mpifidy ny fafana ahitana ny mombamomba azy. Tahaka ilay fangatahana amin'ny alalan'ny antsatarby ihany. Aoriany iraika amin'ny 30 janoary dia andrafitra ny rejistam-pifidianana nasionaly vonjomaika ny CENI. Alefa isam-pokotany izany ahafahan'ny mpifidy manamarina sy manitsy raha toa ka misy ny mila ovaina. Aorian'ireo dingana ireo vao ho faranany tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Lisitry ny mpifidy feno, marina sy azo antoka no tanjona amin'izao asa tanterahan'ny CENI manodidina ny lisitry ny mpifidy izao mba hitondra fifidianana milamina sy mitondra fitoniana ho an'ny firenena. Efa vonina ihany koa ny CENI hiatrika ny fifidianana ho avy ary manatitra trano fanididy amandalana velona no mipaiko azy amin'ny asa araka ny nambaran'ny filoha. Mifarana hatreo ny fandarantsika ho an'ny anio. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.